Ya, dia tonga so eto amin'ny acoustique gasy indray ny lesona ianarantsika androany dia ny accord mineur. Ty moa anatin'ny série-na vidéo maromaro mampianatra lesona fototra ho am piano. Hatreto alohan'ny etomboana amin'ity lesson ity dia mila mahay ianao mitendry accord majeur. Dia mazava ho azy fa mila mahay le théorie taloha ianao anarana note demi-ton sy ny ton, gamme majeur. Raha mbola tsy hainao rô miverena aloha zay vao mianatra an'ity lesson ity. OK? Alors tonga dia tomboka. Rehefa mahay accord majeur ianao dia mora be ny mitendry accord mineur. Araka ny tenentsika andohaka exemple an'le C indray ny accord majeur dia ny note anankitelo 1 3 5 1 3 5 1 2 3 4 5 dia 1 3 5 le intervalle telo ny ampiasaina. OK? 1 3 5 dia ny accord mineur tsotra be ny troisième intervalle alatsaka demi-ton dia zany ty E ty lasa E bémol dia zay ny accord mineur. Zay fotsiny. Troisième le izany 1 bémol 3 na 3 bémol dia 5. Zay fotsiny accord mineur. OK? Ndohaka exemple hafa G majeur 1 3 5 dia alatsaka demi-ton ny troisième intervalle ty B tia dia lasa B mineur dia zay G mineur zany. Somary ohatran'ny accord ohatran'ny mampalahelo zay moa ny ohatran'ny hainonan'ny accord mineur. Andohaka exemple ray farany dia alongany ajanona. Ohatra hoe A majeur. Ny A majeur zao dia raha mijery an'le ohatran'izao zao ny A majeur 1 2 3 4 dia 5 dia 1 3 5. OK? Iny zao ny A majeur iny. Ty troisième intervalle alatsaka demi-ton dia lasa A mineur. OK? Zay fotsiny. Dia andramo zay amin'ny accord hafa ohatra hoe G dièse, F dièse, F dia ataovy aloha majeur dia rehefa ataovy mineur le izy dia rehefa hainao zay dia afaka mianatra dia accord diminué. Iny ihany aloha fa dia mazotoa.